tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Faly ry havana mbola afaka misy fampitafa amintsika manaraka ny fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana ary mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika mandraka riva. Raha ny lohahevi-dehibe no bajintsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe mitadiavan'Andriamanitra dia tsindritsika manokana kosa amin'ity andro alakamisy 12 oktobra ity ny hoe tadiavo Andriamanitra ao. Ary amin'izany dia mitoetra mandrakariva ny teny Jesosy mametoky antsika manao hoe mitadiava dia hahita ianareo fa izay mitady no mahita. Araka ny teny ao amin'ny filazantsara Mateo 7:7-9 izany. Ny vakitentsika amin'ny perikiopa vakiteny voalohany dia ny Mateo 7:7-7. Andriamanitra miahy ny olony ka manome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Ny vakiteny faharoa dia ny boky Isaia 2:7-9. Andriamanitra tsy manadino na mahafony ny olony izay nividiny sy noraisiny ho an'ny tenany ary maneho fa mbola vonona ny yahy sy ny antoka azy izy. Mitadiavan'Andriamanitra, inona moa ny zava-miseho? Misy tokoa ny olona mitady an'Andriamanitra saingy indrisy tsy mahita. Nahoana? Andriamanitra ve no tsy miazona ny teniny na koa miafina mba tsy ho hitan'izay mitady azy? Sanatria izany. Ndre izy mihitsy no efa niteny nanao hoe no tadiavan'izay tsy naniry aho izy sy hitan'izay tsy nitady. Araka ny voalazo amin'ny Isaia 5:1. Ary dia namporisika antsika manao hoe mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantso azy dia mbola akaiky izy. Isaia 5:5-4. Ny tsikaritra mantsy amin'izao vanim-potoana sarotra izay lalovantsika izao dia tsy vitsy ny olona mitady an'Andriamanitra na mitady ny famonjen'Andriamanitra kanefa hita fa mihemitra na koa miova lalana manjary mandeha any an-kafa. Raha ny marina dia hita fa tsy dia Andriamanitra loatra no tadiavin'ny olona fa zavatra avy amin'Andriamanitra toy ny hoe fitahiana, fanasitranana, fahombiazana, fiarovana sy ny toy izany. Ireny no sokajian'ny plaza azy hoe manao havana raha misy patsa ary mitady an'Andriamanitra rehefa misy mahatery. Koa na ny olona na ny firenena vita fanakina tamin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely aza, rehefa nahazo izay nilainy taminy tokoa dia nivadika taminy nahafoy azy. Miteny mazava ny soratra masina raha manambara hoe ny hanatavy Jesoro no manondro an'Israely io ka namelodaka. Fa matavy ianao izy sady voronofo no vaventy be dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavo ny vatolampy famonjena azy.
de Deutéronome 2:10 ny 5:50 ary na de teto amin'ny tantara ny firenentsika koa aza mba tsy tadiavantsika lavitra de nisy tokoa zany ary ahina mbola iverina aza tsy inona ny tena ambara am'izany fa ny firotany maro ivavaka tamin'ny fotoana maizina sy fikorotanana zay nandalovany firenentsika zay tonona ny rena mihitsy ny rehetra tamin'izany aoka iombom-bavaka ho an'ny firenena fa latsaka ny katerena isika ka tsy hanavana tokom-ponona sy ny toy izany fa ny firaisana no hery ary ny fiombonan'ny bavaka no zava-dehibe rehefa nandroso ohatrany netinety sy namindamina nefa ny raharaha na ny toedraraha dia ny ananjavona hatrany ilay fientanana iombonam-bavaka hitady an'Andriamanitra sy hitalao an'ny firenena fa dia niverina nahazovana ny samy oloko azy ny roborobo ny fitsatsahana tombontsoa manokana nahazo tamin'ny fahamarinana zany na tamin'ny tsy fahamarinana ary toy izany koa ny fanao samihafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha fintinina izy de tonga arakan'izany ny fananarana zao omen'ny tompo mananatra izy satria misy ny olona tonga izataratra fiakafana azy fotsiny de toy nataondreo jiosy nangataka an' Jesosy hanao famantarana zay azo lazainy hoe ivelany ihany toy ny fanasitranana fahagagana sy ny sisa fa tsy nihitady azy zay tompo ny famonjena ary famonjem-panahy mandrak'izay ka hanaiky an' Jesosy ho ilay Mesia iraka voaositr'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao kanefa hoy Jesosy ny asan'Andriamanitra dia ny inonareo izay ny rahiny Jana 5:7 zany fa hoy ny voalazan'ny soratra masina ny amin'ny fanatrehan Jesosy tamin'ireo jiosy fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana nefa tsy isy famantarana omena azy afa tsy ny famantarana ny amin'ny jona mpaminany Matteo 2:7 zany inona mety ho hevitra zany ny famantarana ny amin'ny jona mpaminany zay nately ny trozona na hazan-drano lehibe dia hitarafana ny batisa zay fandevenana sy fandevonana ny olona araka ny nofo na ny hoe ara-nofo lazaina hoe ny Adama ela zay tsy afaka ny fandray amin'Andriamanitra na andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Adama ota no azo ilazana azy zay tsy mahalala na mahafantatra an'Andriamanitra ary tsy mahay mibebaka akory fa tena sakana amin'ny fionana amin'Andriamanitra ny manao ridirido isika mandeha araka ny nofo maha-olona fotsiny ihany kanefa ny fotorotoro sy mangorakoraka io no tsy mba hataon'Andriamanitra tsinitsinina araka ny voalaza amin'ny Salamo 1:7 dia fibebana sy finoana ny dikan'izany ka izay no tadiavin'Andriamanitra amin'izay rehetra mitady azy raha milazitsika hoe tadiavo Andriamanitra ao dia firaisana antoka amin'Andriamanitra zany mba ho fankatoavana ny teniny sy fanatanterahana sitrapony fa raha tsy amin'ny finoina hoy ny teny amin'ny Hebreo dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka avy aminy Hebreo 2:20 ny 9:4 izay ny lalana ety mitondra ao amin'ny fiainana araka ny voalaza ao amin'ny Matteo 7:7 androany araka izany dia mety mahafinaritra antsika tokoa no mahita ny olona maro mivavaka kanefa ny tena izy ary ny tena zava-dehibe dia no tafahoana amin'Andriamanitra marina sy ny miavana aminy izany ny nolohevitra sady afatra lehibe ho antsika amin'ity andro ity dia verintsika indray manao hoe tadiavo Andriamanitra ao mba hahitanao azy tadiavo Andriamanitra ao raha mitaona izy eto manao hoe tadiavo Andriamanitra ao dia tsy niriny tsara ny hoe Andriamanitra ao
fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny. Ary de zany no nitenenany ny Israely olony sy mbola itenenana amintsika koa amin'ny fomba entitra sady feno fitiavana manao hoe aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Isaia 40:20 tapany 2. Fa Andriamanitra tsy manadino na mahafo ny olona izay nifidiny sy noraisiny ho an'ny tena no isika ary maneho fa mbola vonona ny hiahy sy ny antoka azy araka ny teniny hoe mandra-pahafotsy volonareo dia izaho no isahirana hitondranareo. Ny hevitry ny teny amin'ny hoe tadiavo Andriamanitra ao. Voalohany dia milaza ny firaisantsika antoka sy ny fifanongorantsika na ny famatorantsika amin'Andriamanitra izany, fa tsy nisy isika raha tsy teo izy. Manaraka izany dia milaza koa ny amin'tia lohahevitra hoe tadiavo Andriamanitra ao, ny fampahatsivan'Andriamanitra, ny fifandraisany manokana amintsika rehetra izay nantsony ka tiany sy notendreny hanana firaisana velona sy fifandraisana manokana sy mivantana aminy. Tsy Andriamanitra saintsainina amin'ny akapobe fotsiny izy, na Andriamanitra tsy fantatra, fa Andriamanitra misy eo ary fantatra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teny tonga nofo. Fa tsy nisy nahita n'Andriamanitra no vinanoviany hoy Jaona, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratra ny ray, izy no nanambara azy. Filazany tsara araka ny Jaona 1:5. Ary dia hoy indrindra Jesosy, izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona 10:7. Raha diky izany dia hoe nizaniza te hitady an'Andriamanitra dia mijery an Jesosy, mandalo am Jesosy. Zay nitendiko hoe izaho no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary ny farany dia hoe tsy Andriamanitra tsy fantatra izy, fa efa nahafantatra sy ny fidy ary nanao fanekena amintsika sy ny firanetsika manao hoe izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko, araka ny boky Jeremia 2:3-7 tapany 2. Dia izany no antony famanginy ny firanetsika ho fanorenana ny fanjakam-pahasoavany, indrindra tamin'ny alalan'ny fifoazam-panahy izay fa maherin'ny 100 taona zao nanomezana azy antsika ho fahasoavana maro, ary mitatra izany tsy mitsahatra eny hatrany ampitan-dranomasina. Andeha ho fehizitsika izao teny manorina ary mampieritreritra sy mampandiny tena izao. Aza mitady Andriamanitra hafa ry havako, fa fananaiky ny tompo ho Andriamanitra ao, dia akatsao ny fandray akaiky aminy. Efa tonga amintsika izy amin'ny alalan'ny asa fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy, tompo sady mpamonjy, dia filazantsara izay herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Dia manafatra antsika tokoa ny ten'Andriamanitra amin'ity andro ity, raha milaza hoe tadiavo Andriamanitra ao, fa manaiky ho hitanao izy, manaiky hitsinjo sy hanavitra anao izy, hamaly ny etaetanao izy, hamaly ny antsonao izy, ary tsy hamaly fotsiny fa hitoetra ary hitoetra maharitra eo aminao, koa dia mifankazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana, araka ny teny eo amin'ny Joba 2:20 zany. Ho anao efa vita batisa sy vita confirmation, aza mierikerika na variana mitodika any akafa na miverin-dalana, miorena tsara amin'ny vatolampy famonjena anao, miverena amin'ny fitiavana voalohany raha matsiaro ianao fa nianangatsika ny fifandraisanao tamin'ny tompo sady mpamonjinao, ary avaozy ny fanoratenanao hanompo azy. Manao kosa riavana izay tsy mbola mahalala ny tompo, mitonona tokoa izy eto hoe izaho no Andriamanitra ao, na dia tsy nahalala azy ianao, fa efa natao ho anao izy dia ho mpamonjy sy mpanafitra anao, ary tsy misy hafa
fa andriamanitra mampiseho ny fitiavana ho ny soratra masina fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy araka ny epistily Andromanina 5:5. Rehefa zany dia jereo Jesosy, banjino izy, raiso izy. Fa raha mitady azy ianao dia hahita azy hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny tantara voalohany 5:7 hahita azy satria natao ho anao izy, natolotr'Andriamanitra re ho anao izy, ary efa niandry sy mbola mitady anao izy. Dia mpamonjy mora hita indrindra ho an'izay mitady azy izy, fa efa nitolo tena manao hoe inty aho izy. Araka ny Isaia 5:2. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any anie, ny mbola iantsony ianao hoe mitadiava an'Andriamanitra ao, fa vonina izy hamaly ny antsonao, ny hetahetanao ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.